Salama daholo io. Androany isika dia ndao ara iresaka mahakasika ny tsiaro ho an'ireo andareziny kanto malagasy ka tsongontsika amin'izany ny omgi izay tao amin'ny tarika ny aingana izay efa lasa ankorazana 20 taona lasa izay ka izay no tantarana amintsika ato anatin'ity video ity ny mahakasika ny ambangovangony ny tantara fohifohy an'izay andareziny kanto malagasy izay ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne-nantsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesy tamatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndao ary. Maro moa ireo izay andareziny kanto malagasy izay efa lasa ankorazana indrindra fa ireo zay zokibe toaray nivoy an'izany kanto malagasy teo amin'ny sehatry ny lamozika izany efa hatrany am-piantohana mo ka dia maro nametra tantara ary namela mamy teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ireo rehetra zokibe izay mpanakanto tamin'izany fotoana izany. Matetika ihany koa isika izay mpankafy no mahita sy milaza an'ilay hoe ny ankabetsahan'ny artista malagasy dia saingy olona tsy dia nandalo fianarana akory ary tsy dia manam-pahaizana nefa diso izay zavatra izay satria ny ankabetsahany ireo mpanakanto artista indrindra fa ireo zokibe taloha dia olona mba nianatra ary manana traikefa sy fahaizana ihany satria maro amin'izy ireo no sady mpikabary no mpanoratra indrindra ny mpahay tononkalo irony satria izany resaka lamozika izany raha henona tsara ny kalony ireo zay zokibe taloha dia iaraha mahita sy iaraha mahalala ary iaraha maheno fa tena kanto ary misy ny fampiadivana rima izay tena milantolanto sy mahalasalasa saina ao anatin'izy ireo. Raha miresaka an'izay mpanakanto manana traikefa sy manana fahaizana izay ihany moa isika dia ndao ary ho resahantsika ny tsiahy izay mahakasika any zokibe omgi izay lehibe mpitarika nitarika ny aingana tamin'izany fotoana izany izay efa lasa ankorazana 20 taona lasa izay. Iza tokoa moa i omgi ary avaiza ny tena fiaviany ary inona avy ireo zay nahafantarana an'izany omgi izany. Ndao ara ho resahantsika tao anatin'ity video ity izay ka dia araho ary. I omgi dia sady mpanakanto, mpanabe, poeta, mpanoratra, mpihira ary mpampianatra ihany koa. Ny tena anarany dia Rabesaiky Guillaume Marie ary nantsoina amin'ny anarana hoe omgi izay no nisafidiny isalorana teo amin'ny zavakanto. Heverina ho tsimbadiky ny fanampiny anarany Guillaume ny omgi. Tao Ambohimanantsoa faritra Morony Mania no nahalatsahany tavoniny ny 10 Janoary 1790. Voromanga ny terabony manga tokoa raha izy mivady izay ray aman-dreniny Rabesaiky Jean-Marie sy Ramahefa Celestine fa sady mpanabe no mpilalao tantara-tsangana, mpamorikira ary mpanoratra mantsy ny dadany. Araka izany dia nandova hatsarana tamin'ireo nahitany masoandro. Zaza fahafito tamin'ireo folo mianadahy izay naloaka ny kibony reniny izy. Ny 5 Jona 1924 izy no nandao ny fiainana eto an-tany ka lasa nanampy isa ny kintana rehetra tratra ny lozam-piarakodia tao amin'ny tombotsoa tsara vavaka atsimo kely ny Andriamanilatra Antsirabe rehefa nikasa hanao fampisehoana tao Antsirabe izy tamin'izany. Poeta nasandatry ny kanto tsy nitsotsorika avy an-danitra ny mpanoratra sy ny haisoratra hoy Charles Ravoajanahary. Nanana tanolonaka ny velarany izy ary nahamasaka ny taniny nahafahany ny sandatra. Avaram-pianarana sokajina ho isany avaram-pianarana i omgi satria teo am-piofana ho frera izy no nandranto fianarana momba ny toe-karena teny amin'ny Anjerimanontolo Ankatso Antananarivo ny taona 1709. Tsy vitan'izany fa nahazo mari-pahaizana doktorat amina teolojia tany Côte d'Ivoire ihany koa ny tenany. Raha ny momba ny kanto indray dia efa hatramin'ny fahazazany no voataiza tao anatin'izany izy noho ireo ray aman-dreniny efa niaina tao anatin'izay zavakanto zay. Rehefa misy manana tsingeritaona naterahana tamin'izy piraitam-po dia ny fanolotra hira na tononkalo tamin'izany. Farany moa dia nividianan'ireo ray aman-dreniny gitara iray mba ho tenena mihitsy izy ireo tamin'ny taona 1709 ary 3 taona taorian'izay dia efa nanomboka namborin-kira. Manan-talenta tokoa izy ary azo lazaina fa mpanakanto feno tanteraka. Tao anatin'ny rany na ny sary na ny feo na ny soratra hany ka mora ny paka tany anatin'ny tsirairay
Ny hafatra poeta voatony angam-panahy izy sady mpanoratra feno fandalinana ary miranty any anaty feomanga tokoa ny maha olony fanahy azy. Rehefa alahady maraina sy mandritra ny andro alina kosa no matetika mitombo ny angam-panahy entiny mamorona ireo kantony. Tsy tombo isaina ireo sehatra naneho an'ny talentany. Namorona nitarika ny ainga izy ny taona 2019 saingy no izy tsy tao an-toerana fa mbola nanohy ny fianarana tany am-pitan-dranomasina dia nitsofin'ny rano iliky izay zandriny hitantana izany. Ny taona 2019 vao niverina nitondra nitarika ity poeta ity. Ny gadona country mohan'ny vozon'izy ireo tamin'izany ka mbola toizany ny mpiray tarika hatramin'izao. Betsaka no mihevitra fa mpira fotsiny eo amin'ny takotakotra tao ambadika ny vazo manjany izay nankafizin'ny maro mantsy ny maha-poeta sy maha-mpanoratra vokitrakefa azy. Tany amin'ny taona 1970 anefa dia efa mpiara-manodina ny sarobolana sandratra izy ary maro tokoa ireo asa-soratra izay niangaliny. Tamin'ny taona 1970 no nanomboka nikorina ny pejiny ao amin'ny ankoatra ireo tononkira efa tsy vahiny amin'ny sofintsika intsony dia 30 eo ireo tononkalo nosoratany ary miparitaka anaty boky samihafa ny ankamaroan'izany raha mbola tsy nivoaka kosa ireo sasany. Ireto avy ireo boky ahitana ny asa soratra izay niarahany namokatra tamin'ireo farobolana sandratra. Ny taona 1970 tontolo isaina, ny 1970 sandrakalo, ny taona 5 sandratsantsa, ny taona 10 hirany matoy izay nisoratany Omgi Ranoe ary Nalsoa Ravaltera. Marina fa nahely tamin'ny poeta web ny akon'ireo hirany matoy ny ampitsony 14 febroary 2020 natanteraka ny hetsika. Voalaza fa tononkalo-pitiavana ranoray izay miisa 30 no natolotry izy telo lahy ireto. Anisan'ny nanafana fotoana tao moa ny tarika ny ainga izay farobolana sandratra ny 10 manana ny boky mirakitra ny tononkalo manokana nefa n'izy dia ny ainga sy ny vohitra izany. Tsy tao anatin'ity boky ity ihany no nanehoany ireo sorany fa nandray anjara tamin'ny antsa tononkalo niaraka tamin'ny farobolana sandratra koa izy ary anisan'izany ny antsa sandratra ny taona 1990 sy ny eritreritra tsy mandry ny taona 1990. Tsy ny tononkalo ihany koa no dobony ilmanosany teo amin'ny sehatry ny literatiora fa nanoratra tantara fandefa anonjam-peo koa izy ary isan'izany ireto ady saritaka ratrampity hira tsy tambo isaina. Nandray anjara tamin'ny fananana ny faha 50 taona fahatserovana any Zizirabearvelo izy ny taona 7 ary nahazo ny loka fahatelo fifananankira izay tanala Versampy. Ny loka faharoa kosa no norobahany teo amin'ny sehatry ny sary hosodoko izany hoe nanana talenta hatrany amin'ny sary ihany koa ny tenany. Raha teo amin'ny mozika indray dia tsy voatanisa intsony ireo hira marobe nahafantarana azy toa ny Charline ilay voalohany tsy misy toanao izay niarahany ny vazo tamin'ireo mpiray tarika taminy. Nankalaza ny faharivo ny fampisehoana vitan'izy ireo izy ny taona 20 ary faharoapolo taona ny tarika ny ainga ny taona 14 marihina nefa fa raha mbola tsy ofisialy akory ny fiforonany ny tarika dia efa nandeha voalohany tao amin'ny RNM ny hiran'izy ireo ny taona 17 Poeta Yongi, mpihira sady mpamorikira koa, misongadina ao amin'ny kaonty ny lohahevitry ny fitiavana ao amin'ny andavanandrom-piainany rehefa toriny ary mivantana avy hatrany any amin'ny mpamaky. Hita taratra tao amin'ireo sanganasany maro tokoa fa olona tena miaina tao anatin'ny fitiavana raha izay Yongi izay. Manoro lalana sy manabe ny olona hiaina ny fitiavana tena marina izy. Fitiavana tsy misy fitaka, fitiavana tsy mifono tombotsoa manokana. Tsy izay fotsiny ihany fa manabe ny tanora hahalala fomba tokoa ny tononkalony ary natoa inona ny firedan'ny fitiavana dia ambony indrindra hatrany ny fanajana satria marika ny fanomezan-kasina. Hita fa poeta fitaratry ny fahaiza-miaina tokoa ny tenany. Amin'ny mahaolony fitiavana azy dia tsy mba mamorona tononkira mampirisika ny olona hisaraka ny tenany. Ny aingam-panahy mihitsy no efa ikorina ny fitiavana. Tsy misy olombelona miaina eto an-tany ka mivelona tsisy fitiavana izany, hoy ny kalony ary iainany tokoa izany. Ankoatra ireo hiram-pitiavana marobe izay nahafantarana ny tarika ny ainga, fa Yongi moa no namorona ankamaroan'ny ireo tonony. Dia miresaka ny onjam-piainana isan-karazany izay sedrainy ety ambany masoandro izy ary tsy afaka ambava ny mpankafy tokoa ireo hira maneho ny tantaram-piainana amin'ny ankapobeny toa ndry Dadazily, i Kialaolia, i Cause Vrai.
Manatsokafona ireo tsirariny miatra amin'ny madinika sy ny tsindrin-hazolena atao amin'ny sahirana koa ny hirany toa ny ikalazaniny. Na maro loko sy samy manana hanitra hoentiny aza ireo rango-penina sy akampanahy ireo dia tsy mivaona amin'ny fanabeazana izy. Ahitana taratra fanabeazana avokoa ireo asa sorany ary matetika misy fehenkevitra mafonja tazana eny amparan'ireo tonokalony. Mikalo ny tontolo fitiavana tokoa ity mpanakanto ity araka ny nolazainy hoe tsy mihiran'ny fitiavana aho fa ampihiray ny fitiavana. Resahana avokoa ireo hasambarana sy sedra iainan'ny mpifankaty ary tsy adinoy ny manafatra sy mampita ny anatra. Raha teo amin'ny sehatry ny mozika dia ny fitiavana, ny tsy fahakiviana ary ny fahamarinana ny foto-kevitra ny jorony niaraka tamin'ny tarika ny ainga. Izay sy zay moa ny ambangovangony azontsika ho resahana atao anatiny ity famtinana tantara fohifohy izay niaina n'ity andrarezin'ny kanto malagasy ity, izany hoe Omgy izay sady mpanoratra no poeta ary sady mpihira ihany koa ny tenany. Sady ray aman-dreny ny zokibe Toaray izay mpananatra ary tia mananatra ny hafa moa izy. Ary tsapa sy hita fa taorian'ny fahalasany dia nisy lesoka lehibe izay azony tsongaina satria tena nahatsapa ny fahabangana lehibe dia lehibe tokoa ny tarika ny ainga izay tsy mety tafarina mihitsy mandraka ity andro any raha ampitahina tamin'ny izany andro nisy any Omgy nitondra ny tarika ny ainga izany. Ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dindo ny milike ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tao atao gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.